Rehefa ohatranareo zao zany ohatran'izao no tena lasa saina amin'ny bebe sy nahafantaranareo ankehitriny politika zany hoe raha tena dinena zany a mangotaka mihitsy ny raha ampiainany eto amin'ny firenena. Iverenako kely le momba ny Bebe Florine hoe inona no asa nataonao tao amin'ny ministéran'ny enseignement supérieur nandritry ny 20 taona. Le asa nataoko tao antaniao le vinatiko antaniao le vinatiko le carte d'identité amin'ny bebe hoe fa ataovy aloha le secrétaire dia avy eo rehefa teny amin'ny enseignement supérieur zany nafindra aty amin'ny inona moa amin'ny parc botanique zoologique Antsimbazaza zay zany dia tapitra ny vetsira de service. Dia ankoatran'izay inona mampiavaka ny bebe amin'ny resaka asa soratra satria hitanay koa ianao hoe mana-talenta amin'ny resaka fanoratana. Karazana boky navy ny soratan'ny bebe zany. Marary ny sofina tsy Betsaka ny boky nosoratako. Anankidimy navita ny parka 8 kilo. Zany hoe boky anankiroa samihafa io 8 kilo io dia navita anankidimy zany zay ny azoko lazaina. Inona no tena mampiavaka an'ilay boky soratanao? Inona le afatra tianao ampitaina tao anatin'ilay asa soratra? Dia misy santionan'ilay izy kely be ohatra afaka io daholo isan-karazany ka ireo rehetrarehetra reo zany io koa ny RFI raha tianareo raha dia azoko atao io hatrany amin'ny fahazazako zany dia miheny RFI foana ny ataoko. Rehefa zao zany le boky fa le boky le 8 kilo tenenin'izay very daholo. Inona le miasa tao misy boky soratany ho an'ny filohantsika amin'izao io dia nisy Ravalomanana dia boky ny parka zay zao no nampifantariny anay. Misy ouvrage philosophique maromaro fa tena sana mbola misy afaka zavain'ny bebe kely be hoe ho aniza tena nanoratanao an'ilay boky 8 kilo. Le boky zany dia ho an'ny rehetrarehetra zany hoe tsy nieritreretra ka hoe andeha hanoratra tsy nieritreretra hoe tsy nisy avy ataonay eritreretra fa tonga dia mivoaka avy any amin'ny lalan-drà fotsiny zara mba gaga dia manaraka an'iny dia tonga eto amin'ny mpianina dia izy io mivoaka io rehefa mivoaka eo izy voagaga hoe nga nisy an'izao ka mbola niasa tao amin'ny parka daholo reto sary reto. Boky momba amin'ny parka zany reto boky reto. Mbola niasa tao amin'ny parka ka. Fa zareo no nanatonta anazy tao amin'ny akademia. Izy boky amin'ilay mampiasa mpanjakana. Misy boky hafa fa Dia nijanona ohatr'izao foana zany ny zava-bitany asa soratra. Za zany tsy nieritreretra hoe ikendrina na ikendrina fa mijoro amin'ny mahareny tsotra rehefa vita ny service na dia zany nandritra ny asa ara indraindray moa raha ohatra ka misy fotoana hoana re zany hitongavany mpampianatra sy ny mpianatra dia dabe miditra eo amin'ny parka nefa eo amin'le WC zany tsy maintsy andrasana dia mipetraka eo bebe nefa za mipetraka eo mamoromboky dia tonga le mpampianatra reo amin'io ohatrany hoe tein dia ohatrinona bebe miditra eo fanajako ny tanakitsy ny tanora nge ny zamanako teo fa tsy hoe inona dia tsisy prio hafa manao restation reo tsika mantsy an'le ankizy madinika
dia inona ny restauration lama voici lama Efa nisy nivarotany bebe ve itony boky? Ah non Nisy hoe za napiti-bola nge hoany? tampoka zao fa hitako aminareo zao e mbola tsitsy nivarotako mihitsy ireo nakeleko. Inona zany ny fandriny bebe zao amin'izao a manana karazana asa soratra tokony ho avoaka ianao fantatry ny olona. Inona ny hoe fanirinao ampitaina ny mpitondra fanjakana? Za am'izao aloha mbola tsy lava resaka mialatsiny a fa on verra la suite. Ho hita miandalany eny zany e fa am'izao fotoana zao zany mbola tampoka zao natako aminareo zao fa aleo zavaiko fotsiny hoe izy daholo ny tonga makao amin'ny parka ekeko aloha fa 26 ans de service tonga ao amin'ny parka eo anatin'le fangokotsahany fiainana zany a dia ijery amantatra satria mitobaka be reo ao. Ahoana ary ny toe-tsain'ny malagasy am'izao mangotragotraka zao. Lereko reo misakafo tsara. Reo tsy mahalala mihitsy hoe manao testamental ty bebe ty a. Dia za miakanjo tsara ohatran'izao. Dia maka an'le plastique eo amin'le bidon. Bebe avy! Izany hoe mbola ao amin'ny malagasy ny toe-tsaina maha-malagasy azy. Manaja ray aman-dreny. Dia reo mampilalao an'ireo izy manaja ny fianakaviana mafifaly ny vady aman-janaka. Mety tadidiny bebe ve hoe misy karazany firy ny boky efa nisoratanao tonkalo? Karazany 10 moa fa Karazany daholo dia karazana teny teny any voafehan'ny bebe ao anatin'izay fanoratana izay. Ireo zavatra Langue, inona ny langue hoe tena voafehan'ny bebe zany karazany firy ndray? Langue frantsay malagasy. Langue firy. Langue anakifiry hono ny hainao miteny. I can be speaking English and French me. Good morning, Mathilde. How are you? How do you do? Je sais très bien parler la langue française. Bonjour, comment allez-vous? Inona ny mety hoe afatra tianao ampitaina any amin'ny ministera serasera sy ny kolotsaina reny? Eo ministère serasera. Ministera ny kolotsaina miandraikitra ny tonory asa Ni ministre la Latina Rakoutondrazafy. Je la connais très bien et trop bien. Nanomboka izy nanao famakifakana politika. Tany amin'ny fahazazany mihitsy mbola tsy nanana tokantrano ary tamin'izany ao amin'ny radiony ao amin'ny viva dia misy roa lahy ara namany dia io indanako mihitsy le radio miainy ka raha ohatra amin'izao fotoan'izao zany na hainy hoe lasa misy izy maniry mihitsy atoboko ny ahita azy. Je vous ai écouté depuis longtemps et il a longtemps d'ici aussi que j'ai tant envie de vous voir face à face. Hoe io ka izany le nampianatra politika bebe. Ankoatran'ilay hoe te hafantatra azy ianao, inona koa fanirianao hoe te ionaminy ampahafantatra ny tombobokinao tony mba hitondrana ampahafantarana bebe tombobokinao? Izy hoe dia tsy mendrika nomenao an'izany que pour faire en ce monde de lutte, me mettre en face ou prendre la fuite. Je suis fatiguée, vraiment lasse. La douleur m'étouffe ainsi la souffrance. Je tournerai à droite et à gauche pour me faire sortir de cette boue mouvante. Je plains, je crie, personne ne m'entend. Qui pourra me sauver, me tendre le bras? Après tant de lutte et tant de courage, après tant d'angoisse et tant de souffrance, je suis à présent sorti vainqueur de cette lutte sanguinaire. C'était une lutte sans merci, entre la mort et la vie. Des cités sans dessus, loin de toi sans abri. Je vous remercie, mon Dieu sauveur. Je vous donne l'honneur à cœur ouvert. Tous mes espoirs et mon prochain, je les pose tous au creux de vos chemins. J'en verrai tout le temps, tiens, dit ça piquis. Musique médium. Madame. Resaka hoe resaka tsy mbola fandraisan'ny bebe pension hatramin'izay, inona ny etaeta amin'ny bebe ampitaina amin'ny fanjakana koa hikarakarana an'izay hoe mba hahafahana misitraka amin'ny pension anao? Amin'izao fotoana izao aloha
mbola tsy be resaka bebe. Ino fa excuse Bebe hitanao tonga eto zareo anampy anao dia mila manararoatra amin'ny teny etaetaponao ianao satria za tsy hoe foana dia eto avoaka daholo ilay zavatra niteneninao ana rehetrarehetra ireny mba hoen'ny olona sy le olona tianao aheno anazy hany momba ny retraretra aloha zany hoe tsy nahazo an'io bebe depuis 2009 jusqu'à ce temps-ci. Arany savaina ny teny amin'ny fonction publique fa tsy ohatrony ny dossier momba dia tsy nanao fa ity io oaiza io ihany ny lakile fa nefany mijoro amin'ny maharay aman-dreny anao mahay mamaly faly ary na dia eo ary ny fandriako raha olona hafahafa nge za fananavy efa ela tsy zay manaraka n'iny arabe iny ho any amin'ny party inona ny zavatra tazako les ingéniorations d'aujourd'hui zao tsy fantatra tsony hoe izy mifamindran-daritry mifamindram-bava ohatrany manditsakika iny dia azo ketretra hoe ninona ny fangoran-javatra eto amin'ny firenena. Vous les jeunes générations d'aujourd'hui vous avez la qualité mentale franc, sincère, loyale, pitoyable, discutable en même temps que raisonnable. Et encore, vous avez de la volonté, du tact, de l'initiative et dans toute votre vie. Je sais très bien et trop bien que vous avez de la patience. Inona fantaniana farany ty bebe inona ny zavatra tianao hanampianao na fanampiana avy amin'olon-tsotra zany na fanampiana avy amin'ny fanjakana tonga dia teneno eto. Zao izy ny fijoroana ho ray aman-dreny manomboka atao amin'ny tokantrano ny fiarahamonina ny mpiray tanàna amin'izao fotoana zao zany dia manao zay afalifaly ny mpiray tanindrazana tsy tenenina hoe zao niriko zao neniko hoeteo zay hoetinareo tonga dia asesiko anaty trano satria amin'ny fo tsy ny fisainana ka ny tena andraray aman-dreny be tsy manana tsy vitako zany zao ny ataonareo dia zao inona fa efa voalazako daholo zany rehetrarehetra zany. Ianao zany nanao zany nanomboka firy taona no efa nanomboka nanoratra? Nanomboka firy taona? Andraso 1965. 1965? Ary efa nivoaka gazety ange tamin'ny taona firy zany? Nivoaka gazety tao amin'ny gazety ao raha fantatry daholo reny TVM vao miditra ny TVM atika dia kopy TVM zay efa lehibe ao na ilaty merandeha sary mahita les stations notariako fantatry ary fantany ary efa ela ny mahafinaritra azy zany hoe mampifalifaly ny mpiray tanindrazana zany. Inona tazonao le mampifalifaly mpiray tanindrazana? Inona ny antony anaovanao an'izany? Zay fa manko ny resahanao eo maharay aman-dreny tena zany dia ohatran'izao no tiako manao poème manao philosophie manao zay mahafaly mampiravoravo ny saina mampanahy ohatran'izany ka eo maharay aman-dreny any tena mantsy ny dikan'izay zavatra zay. Firy taona zao mipetraka tato? Mipetraka tato ve? 35 ans. Tato amin'ity tanàna ty? Fa ela nipetraka teto ka. Teto amin'ny manodidina fa tsy tato? Teto amin'ny manodidina? Teto amin'ny manodidina tamin'izay efa ela zay teto amin'ny manodidina fa ny tato vao miteny fotsiny ianareo eny amin'ny arabe. Bebe firy taona ianao no mipetraka tato? Depuis longtemps d'ici. Ary firy ny zanaky bebe dia aiza daholo zany zanakao iza no mikarakaranao eto? Le zanako naterako mihitsy mikarakara ary tsy fahasahiranana momba ny fiainana ange fa tsy hoe koa hoe fijaliana momba ny sakafo maraina atoandro hariva sakafo tsy landin'olona aterina amiko eo fa ile hetaheta-poko eo amin'ny fanaraha-maso ny mapika hoe poety mpanotra anahy zay intérieurement dia iny nandehanako ahitanareo anahy eny amin'ny parika io manara-maso akaiko hoe ahoana ny toetsain'ny malagasy ahoana ny
mila mpiainany moa tsy dia idirako loatra fa dia mampiravoravo ny fosiny fanahy zay no mahafinaritra Ary le resaka pension hoe tianao karakaraina Félisa hoe apetraka farany ahoana aloha anaovako poème amin'ny teny malagasy anankiray a poème asoa re Zay misy. ilay fantatro fa mahay français amin'ny poème fa tsy adino koa zany ny maha-malagasy ny tena mialatsiny miteny-drazako taloha ny taloha alifony atsinyela noforonin'ny feo sy avadiky ny lela voadiniky ny saina mivoaka eo am-bava izany teny-drazako mamy lalandava re manako eran-tany miampita ranomasina manan-kery manan-danja ary tena manan-kasina izao tontolo zao miainy reka ete alala te ibadabadana ry teny-drazako malala foniambola kely sy nianatra ny bada misahirana ny sedy mirediredy toadara indraindray mahitsy matetiky nomedika eo atendrony lerako misaritaka ny saiko mba ahoana ny ahaizako anao teny-drazako tena mamisady soa sy tsy manam-paharoa mandrisoka miato-po manala koa raha sendra-vo mampanimbona fanahy mahalasa ny vinany maharendrika ny sofina mahafinaritra aok'izany raha mbola miainako aho ka mandito ny tany tokana ny targetako ny amin'ny ratanao an-trano na oinona idona dia tsy maintsy ozakaiko tsy hofoana eo tsy hofoana eto amin'ny tany mpianao teny-drazako ka raha fatiany akanjo ao tony tany dia hotately matitra mba hamelamamy na hodongona ny pasaka na hitsesaka ny vazako tokana ny targetako ianao teny-drazako tsara be bravo bebe Bravo be mihitsy. zay ka na ny ampita-dranomasina manana droit rotsolotsiana daholo ny anay mahakasika an'ilay pension anao teo zany farany inona ny mba etaetanao hoe ahafahana mba mikarakara an'izay sy ho avy eo ange président e ho avy eo izy voa ka izao mantsy ny fiainako izy zany natoloko anareo zany rehefa miala jeunesse zay vao miditra maturité ka ny présidentika tompoko mbola ao anatin'ny pleine jeunesse ao anatin'ny mendrika faliana sy firavoravona ampitinina ny saina mampanany da izy atoloko fotsiny hoe reto ny taratasy mampiasa mpanjakana de fatany am'izay fotoan'izay hoe io am'izay tonga de fatany ataony satria nanomboka tamin'ny 2009 zany efa nifohany sasany tao ny dossier ka inona ary azonao atao zay zany etaetan'ny bebe hoe mba jerena akaiky zay taratasy momba bebe zay ahafahana mikarakara an'ilay pension io zany tsy beresaka ny tena fa le zao fotsiny azavaina fotsiny hoe ina zava-misy zany tena dia mampifalifaly sy mampiravoravo fantatry présidany ataony efa hoe Tianao andala ty amin'ny inona indray tianao andala ty koa zany président. Tianao andala ty koa président izy ianao hoe andala eo izy. Irinao koa. mananela tiny a Ahoana tenenao amin'ny caméra hoe tenenao amin'ny caméra ny afatra tianao apita aminazy Tenenao amin'ny caméra ny afara tianao apitaina amin'ny président Rajoelina ary aloha sady mba miafaka alefa. rehefa tonga eo izy a dia izy mihitsy ny teny teny be loatra ny tranomisy aty fa zareo zay ary hitanareo tsara hitareny io dia ny bebe tsara io atareo eo anatin'ny saina io io ndray bebe mampiasina tratrany foana na nampiasina ay dia nampiasina dia hainy ataony fa lehibe resaka zany tsy manao an'izany bebe fa mamaly ka zao misy telo misy zava-misy dia fantatra mila be resaka kely bebe fa alainy zareo caméra dia mila hen'olona hoe ahoana ny etaetaponao mila miresaka ianao satria raha tsy miresaka ianao tsy ho fantatry ny olona ny zavatra tianao dia mila tantarainao zay zavatra izay
le tantarainao ana rehetrarehetra hatramin'izay reny tantarao amin'ny daholo amin'izay hen'olona mifanindrinao bebe zany non tsy mahay resaka lavabe nalatreny a ninenina zava-misy dia ny mamisaka fotsiny aloha satria na ny fahitananareo zao a izao fijoroanareo zao anefa bebe ra 83 zao ka raha vao tsy mahay mitandrina ianao fa taika tampoka dia tapaka fa ny olo-tenenina sy olazaina mitsy fa depuis hoe à mesure du temps milamy foana ianareo ke tsy zao foana ny hita dia haiko manohy an'ilay resaka zany a fa ny manao be resaka be voalohany ohatran'izao zany manjary ohatrany hoe mandiso an'ilay plan tokony ho teneniko karaha ny momba ny asa zay le plan tokony tenenin'izay mihitsy tokony satria zareo tsy afaka andalo zay tsy afaka tsy afaka andalo isan'andro mba zareo hoampitaina dia amin'izay mety hoe misy olona lehibe ndray tonga fahitany nge fahitanareo nge de talenta io apitao amin'io io ara mitana fotsiny izy dia io ny sokatra Bebe Florine gentillesse comme ça tsy manisy bokinao very moa izy ianao fa nisy boky fa very tokony averina anakifiry le bokinao very le nitenenao hoe very tary amin'ilay tranonao tary ambany tary firy le boky very dimy very raha varomanana vitako boky sy kilo ny momba an'iny a dia iza koa dia io président io dia iza koa Conte et légende de Madagascar 8 kilos io tsy déduction zany fa hitako eo foana araka ny lazaiko anareo matoa anareo tonga eo anaty eko efa ela naniriko an'izao famalifaliana sy fampiravoravona ny fiainanareo zao matoa amin'ny fiainatsika olombelona zany a amin'ny fiainany eto an-tany misy zany atao hoe phénomène interne et phénomène externe i bebe zany a niterina atao batisa eo anatin'io fiainako teneninareo io no asaiko ny teneny zany tany Andilamena 8 ans bebe tam'zany au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Arabe Marie, que nous soyons ary ny soavany zay izy manko somary manao resaka bebe dia le fanirinao a teneno le zavatra tianao angatahana amin'ny fanjakana sy tianao angatahana amin'olona teneno le teneninao reny inona planao efa nanjavaiko taminareo a ny zavatra fantatro dia ny mijoro ray aman-dreny mampifalifaly mampiravoravo tsy manana zavatra tenenina hoe andefaso an'izao na anaovy an'izao efa nazavaiko taminareo teo fa zay vokatry ny hafalianareo avy ihany fa hafaliandreo resiko mpanajana tsy be taraina zany satria le fihetsika ataoko eo maray aman-dreny ahy ary le hoe ahoana ny ataonao momba ny karamanao inona ny président io hoe ary fatany tsara hoe ireo daholo ny bon de kesy fa tiany fa rehefa mampiravoravo mampifalifaly izao nahitako aminareo zao araka le nazavaiko taminareo misy ny phénomène interne fahasoavan'Andriamanitra io ka rehefa Andriamanitra maneho